Fotoana efata tonga soa ao anatin'ny vanim-potoana anokafan'Andriamanitra ny lanitra eo an-tampon-dohanao. Haleluya! Rehefa vanim-potoana ny resahana, raha ohatra ka mangatsika ny andro, tonga dia hainao azy ny maka akanjo ba sady izany. Raha manorana ny andro, tsy entanina ianao hitondra elo, fa tonga dia hoentinao ilay izy. Ka tsisy ady hevitra, tsy misy na inona azony devoly atao, azony satana atao. Haleluya! Satria tonga ao anatin'ny vanim-potoana efata izasy ianao. Haleluya! Ao anatin'ny vanim-potoana anokafan'Andriamanitra ny lanitra eo an-tampon-dohanao. Orakoraka ho an'i Jesosy, orakoraka ho an'i Jesosy. Tonga ny fotoana anokafan'Andriamanitra an'izay zavatra mihidihidy rehetra eo amin'ny fiainanao. Haleluya! Izay kibo mihidy rehetra mety hoe momba dia amoaka zaza, hisokatra dia hiteraka arak'izay isan-jaza tiany ateraka. Haleluya! Tsy misy na inona azony devoly atao tsony, satria ilay fotoana mihitsy no efa tonga, ilay saison, ilay vanim-potoana mihitsy no efa tonga. Noho izany raiso ampinoana. Haleluya! Raiso ampinoana fa tsy zavatra natao ampiorakoraka anao fotsiny izany, tsy zavatra natao anaovanao amenina sy haleluya mafy be izany. Ilainy izany fa zavatra tena vanim-potoana ampidiran'Andriamanitra antsika hiditra amin'izany atao hoe nouvelle saison izany. Noho izany mifalisa ady. Fa ny antondreo zavatra ohatra ny korotandrotan'ireo, ny antondreo zavatra ohatra ny midy ato ireo, tonga ny fotoana anokafan'Andriamanitra andreo zavatra midy rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsy fantatranao anga fa rehefa misokatra ny lanitra dia misy intervention n'Andriamanitra zay. Ohatra ny hitako ery Andriamanitra ny teny tamin'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany hoe ampidirao amponjao ny apôstôliko ahitanao azy, anaovako intervention. Haleluya! Eny ary hitotsika amin'ilay fampianarana nentiny tamin'ny alahady teo efata. Tenenina eo akaikinao hoe efata. Dia ovakitsika vetrany ary izay voasoratra atao amin'ny marika toko 7 vakitsika manomboka eo amin'ny 9:10 ka hatramin'ny 7:30. Ny anaran'i Jesosy. Ary nisy marenina sady raiki-dela anankiray nentiny tany aminy. Avereny hoe nentiny tany aminy. Mbola tsy henoko ny feon'ny eo akaikinao. Ka nangataka taminy ireo mba hametrany tanana. Avereny ihany raha sitraka hoe ka nangataka taminy ireo. Averina ihany hoe mbola tsy henoko ny feon'ilay anankiray io. Toizantsika ary Ary nitondra andralela ny tanila niala teo amin'ny vahoaka izy, dia nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany, dia nandrora ka nanendry ny lelany. Toizantsika. Ary niandrandra ny lanitra izy, dia nisentroka nanao taminy hoe efata, izany hoe maladia. Dia nalady ny sofiny sady voavany fatoran'ny lelany ka dia nateny tsara izy. Ary nandrara ny olona teo Jesosy mba tsy lazalaza na aminiza fa na dia norarany azy izy dia vao maika nampializany bebe kokoa. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara ny nanaovany zavatra rehetra, fa sady nampalady ny marenina izy no nampiteny ny mona. Dia ovakitsika amin'ny Baiboly teny frantsay mba hampazava azy tsara. Tsika rehetra miara mamaky any amin'ny anaran'i Jesosy. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel,
il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Alléluia. Totsika itehaka mafia ho an'i Jesosy. Ny dikany hoe Ephata izany dia ouvre-toi, na ihany koa amin'ny teny malagasy misokafa ianao. Raha ny zavatra nisy teto dia ny lanitra tambony lohany olona sady raiky dela no mona io no nihidy. Izay no natonga an' Jesosy tsy maintsy nilaza hoe Ephata, na hoe ouvre-toi, na hoe misokafa ianao. Teny aminao fa io lanitra tsy nisokatsokatra ho azy, fa niteboka voalohany nisy nitondra io lehilahy io ho any amin'i Jesosy. Nisy nitondra io lehilahy io ho any amin'i Jesosy. Raha te hahita lanitra misokatra ianao, mitondra olona eo amin'i Jesosy. Mitondra olona eo amin'i Jesosy. Azadiny fa nomen'Andriamanitra mission antsika mandehana hozy izy dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Wow! Raha miandry lanitra misokatra izany isika tonga eto androany hariva, mila tia fanahin'olona. Aza raisinao tonga ho azy aminao reny olona mitantara problème aminao reny. Fa io olona io dia nentiny olona io tany amin'i Jesosy. Rehefa fantany kany hoe sady mona izy ny raiky tena izy dia nentiny tany amin'i Jesosy. Tsy ilaina ny fitiavan-tena ao amin'Andriamanitra. Hoy hoe tsy ilaina ny fitiavan-tena ao amin'Andriamanitra. Mila tia fanahin'olona ianao. Mila linany amina fanahin'olona ianao. Tak izany ange Jesosy. Jesosy ange nitona izay olona tonga eo aminy dia hoentiny any amin'ny ray. Ary jerentsika tsara fa rehefa niatrika tsy fampiana izy indray andro mofo 5 sy azan-drano 2 dia teo Andriamanitra nanokatra ny lanitra. Teo Andriamanitra nanao multiplication. Teo Andriamanitra nanao fampitomboana. Tsy mare tehaka ao an'Andriamanitra. Satria olona manana vesatra fanahin'olona Jesosy. Olona maninona hoe azafady? Olona manana vesatra ho ana fanahin'olona. Te hita lanitra misokatra venao eo amin'ny asanao. Te hita lanitra misokatra venao eo amin'ny tsenanao. Te hita lanitra misokatra venao eo amin'ny fahasalamanao. Tondra olona ho an'i Jesosy. Meteza hoe évangéliste mandehandehanao any amin'izay toerana misy ianao. Évangéliste ianao any amin'ny tanàna misy ianao any. Évangéliste ianao any amin'ny toeram-piasana misy ianao any. Évangéliste ianao amin'ny fianakavianao ao. Aza mijery izay mety ho faiblesse-nao. Hitanao ilay vehivavy tao Sikara. Olona nanana ny fitondran-tenany, olona nanana ny fiainany. Fa tampotampoka teo lasa grande évangéliste. Olona ray tanàna tonga dia ny baboany ho an'i Jesosy. Za mino fa nireglen'Andriamanitra ny tantara-pitiavana io vehivavy io. Ka aza miandry ianao afaka vao hitona olona ho an'i Jesosy. Fa ianao amin'ilay manao anao io mihitsiny manao vadingana. Hoentiny olona ho an'i Jesosy. Ambara olona ny amin'i Jesosy. Halleluja! Fa tsy afaka sitraka lanitra misokatra io lehilahy io raha tsy nisy nitondra tany amin'i Jesosy. Teboka faharoa nisy nitondra mbavaka izy. Nisy nangataka, nisy ny intercéder tamin'Andriamanitra izy. Satria rehefa nentana tamin'i Jesosy io olona io dia nangataka ho azy izy mba hametrahany tanana. Na tsy ao anatin'ny sampana intercession azy ianao, mila anao mitondra mambavaka Jesosy. Raha te hitan'izany hoe lanitra misokatra izany ianao. Mila olombavaka, olona teriny amin'ny fanahin'olona, mitondra mambavaka tsy ny kanao ihany fa ny kany hafa. Mila manana fohontsany zavatra mahazo ny hafa ianao. So rehefa mivavaka ianao dia ianao foana, ny vadiko hoe, ny zanako hoe, ny zahoako hoe, fa mivavao an'ny hafa. Fa sady nisy évangéliste teto nisy intercession. Reny olona hoentinao amin'i Jesosy reny, hoento mambavaka reny. Reny olona mitantara olana aminao reny, hoento mambavaka reny olona reny ho babon'i Jesosy.
Zany zavatra ataonao zany a, zany zavatra ataoko zany a, dia mahatonga ny lanitra misokatra eo an-tampon-dohako sy eo an-tampon-dohanao. Hitanao fa tsy vitanao rakoraka fotsiny ilay izy. Tsy vitanao hoe amen na halleluja fotsiny ilay izy, fa mila action. Halleluja. Nentiny teo aminy izy ny soratra masina mba haninona, mba hametrany tanana. Fa zao koa Jesosy nanana ny façon-ny, nanana ny méthode-ny. Tsy voatery nametra tanana akory, fa hafa mihitsy ny méthode-ny hoe hoentiko miala eto mihitsy ny aloha ianao mikisaka ry alavidavitra ry. Te hita lanitra misokatra venao, maneke ny fomba hitondran'Andriamanitra anao. Ny fomba hitondran'Andriamanitra indraindray mety ho sarotra. Ny fomba hitondran'Andriamanitra indraindray mety ho mafy. Fa raha voniny ianao niara-dalana aminy eny foana, ianao tsy maintsy hita lanitra misokatra e. Ianao tsy maintsy hita lanitra misokatra e. Maneke miaraka amin'ny Jesosy. Mety misy fanamboaranao, misy famolavolanao, misy fanitsianao, zany zavatra amboarana zany tsy mora. Dia ekeo foana ny hitondran'Andriamanitra anao. Fa Andriamanitra mikasa hitondranao lavitra be. Andriamanitra teo ny heriny sy ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Manaova tahaka ny Josefa. Josefa nanaiky nentin'Andriamanitra foana, nanetiny taiza, nanetiny taiza. Na nataony rahalany tsy nisy dikany azy izy, na namidin'ireo solda azy izy, niaraka tamin'Andriamanitra foana. Nijoro foana tamina fakapanahy. Tsy nanaiky nazerany devoly tao anatina fakapanahy zany, tsy nanaiky nazerany satana tao anatina fakapanahy zany, fa nijoro foana. Arakaraka ny joroany mbola nalefa tany am-pontsy, fa izy nijoro foana. Raha te hita lanitra misokatra ianao, mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aza manaiky ho alavony devoly isaky ny mihetsika izany. Aza manaiky ho azerany satana isaky ny mihetsika ao anatin'ny fakapanahy zany. Fa ny soratra masina milaza hoe impito dia tafarana. Fa indraindray tsy impito ilay izy fa saika ho isan'andro, 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 isan'andro. Raha lava ianao miarena androany, raha lava ianao mitsangana androany, dia aza manaiky ho alavon'ny satana intsony, aza manaiky ho azerany satana intsony, fa mijoro. Ao ambadiky ny fijoroanao, tsy voatery eo hoe ianao nahita ny fankasitrahan'Andriamanitra anao hoe tena nankasitrahany, fa avance foana. Halleluja. Fa iny fonja nisy any Josefa iny dia teteza mita ny ampitany tamin'izany fiainana feno voninahitra zany, tamin'izany hoe vie glorieuse zany. Hayayayayaya. Raha ao anatina ady ianao, ataovy azonao antoka mandrakariva hoe tsy irery ianao. Misy Andriamanitra miaraka amin'izao vehivavy zao, misy Andriamanitra miaraka amin'izao lehilahy zao. Halleluja. Dia mandehana mahitsy eo anatrehany, amarino ny lalanao eo anatrehany, fa ianao tsy arian'Andriamanitra zany. Niza tianao, niza tsy tianao, niza mandray anao, niza manilika anao, ataovy azo antoka hoe miara-dalana amin'ny Jesosy foana ianao. Hayayayayaya. Ny fomba hitondran'Andriamanitra antsika tsy voatery miankina amin'ilay ao an-tsaintsika. Ity lehilahy ity olona ity zao nenitrehitra hoe ametrao tanana re izy dia tonga dia basy zay e. Fa tsy fametra tanana namaiky an Jesosy teo, fa ianao mihitsy ozy izy Jesosy aloha mira miaraka amiko, main dans la main. Maneke hoentin'Andriamanitra amin'izay fomba tiany hitondrananao. Halleluja. Averiko ihany, maneke hoentin'Andriamanitra amin'izay fomba tian'Andriamanitra hitondrananao. Misy fotoana izasy ianao hoentin'Andriamanitra, esorin'Andriamanitra miala amin'ny vahoaka mihitsy tahaka an'io lehilahy io. Fa hoentiny mandeha mitokana, ianao sy izy rery. Halleluja. Cœur à cœur avec Jésus. Ianao sy ny tompo rery ihany. Halleluja. Mety misy fotoana ianao mbola afenin'Andriamanitra mihitsy ny aloha, na tena olony fanatitra grave be aza, na tena olony sacrifice grave be ara. Misy fotoana ianao afenina. Ahoana moa le afenina? Ohatrany hoe tsy hita ny impact le sacrifice-nao, le famafazanao, ty dada, ty télé,
ity moquette, ity zao fa enao aza taitaitra fa Andriamanitra en train de mikarakara anao, en train de hitondra anao lavitra be, anao zavatra eo amin'ny fiainanao fa maneke hoentiny Jesosy. Raha hoentiny ao anatina fivadikanina ianao mandihana, hoentiny mivavaka lavalina ianao alina mandra-pazava ratsy ny andro mandehana, raha hoentiny amina altaran'ity altaran'ry ary ianao dia mahita karazana altara ataovy. Rehefa izany nitondrany ianao dia ataovy. Fa exact amin'izany kany io lehilahy io. Netiny Jesosy ekena fa tery le olona mitondra mambavaka le olona mba hametrao tanana re izy efa netinay aminao dia hametrao tanana e, fa netiny Jesosy niala teo izy. Mety tahaka izany ianao tonga eto amin'ity toeranyity androany. Misy zavatra ohatrany tsy hitarian'ny namanao nefa renao hoe hitariany ianao, azagagany amin'izany ianao. Restez connecté amin'Andriamanitra, enoy tsara Andriamanitra, mandehana amin'izay hitariana Andriamanitra anao, fa ianao tsy very mandeha izany, ianao tsy ariana Andriamanitra izany. Iainanao tsy ho ela ny efatanao, iainanao tsy ho ela ny efatanao. Amin'ny fotoana ianao manaiky hoentin'Andriamanitra hoe ianao sy izy rery, tsisy hidiran'ny olona. Na hidirany aza zavela hiditra izy fa Jesosy foana. Jesosy foana. Jesosy foana. Jesosy foana. Hafahafa nge le zavatra nitranga teto. I Jesosy mandeha mitondra anazy hiala teo io zany angarona ny sofiny. Misy zavatra bouché tao dia ho débouché ny Jesosy amin'izay. Hainao moa zany. Misy antony Andriamanitra matoa mitondra anao miataka miala ny olona satria misy zavatra tsentsinao tian'Andriamanitra hoe sorina ny tsentsena. Mety trompe tsentsina io, ao izy ny manadio, nareo le miara-mandeha iny izy ny manadio an'ilay trompe. Misy ara-pitiavana tsentsitsensinao, tsy dia tena miaina tsara, raha jerena dia feno voninahitra. Fa tsy tena zany akory le zava-misy any an-trano any. Fa hoentin'Andriamanitra mandeha miaraka aminy ianao, eo izy ny manamboatra anao, eo izy ny manala zay zavatra bouché amin'ny fiainanao, eo izy no midébouché an'io. Ka hoy Tompo amiko sy aminao androany hoe tianao ve nahita ny lanitra misokatra eo ambony lohanao? Maneke hoentin'i Jesosy. Hoka tsy isika no hitondra azy, foka izy no hitondra antsika. Mety mampametra-panontaniana anao ny zava-misy indraindray hoe ahoana ihany ary, mety tahaka izany nge lehilahy io e, hoentin'ity lehilahy ty aiza ary za, hoentin'ity Jesosy ty ho aiza ary azany. Fa nandeha izy, ka izy nandeha io tany Jesosy ny débouché an'ilay zavatra bouché tao amin'ny sofiny tao. Ho ataon'ny Tompo amiko sy aminao anay zany, amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita an'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao, mandrantra ny rantsana an'ireo karazana blokazy rehetra eo anoloanao amin'ny anaran'i Jesosy.